Salama tompoko, salama tompoko lahy, salama tompoko vavy, miaraba tompoko. Eka. Tonga eto indray zany ny tenanay tompoko. Hitondra ny anjara birikinay amin'ny fampandrosoana ny olombelona, fampandrosoana ny firenena, fampandrosoana ny malagasy. Tsotra ny teninay tompoko lahy, tsotra ny teninay tompoko vavy. Ny anay moa zany ny domaine anay ihany no afaka resahanay fa tsy afaka ny resaka ny tsy fantatray izahay. Eny tompoko. Dia ny domaine anay dia tsotra be. Ny anay resaka toe-tsaina ilay izy. Lazao any toe-tsainao, dia lazaiko anao izy ianao. Zay ilay izy. Je suis ce que je pense. Hatraiza ny fetrany fisainanao dia azo fantarina hoe hatraiza ny fetrany fanahinao. Dia azo fantarina ianao amin'izay fotoana izay. Inona no tiako lazaina? Ny tiako lazaina dia tsotra be. Raha toa nareo mbola variana be resaka be raha malagasy, ny mpanao politika. Ny mpanao politika amin'ny fanavaozana ankehitriny, asa tapidalaka leve dia misikotra tsikelikely an'ireo mpanao politika taloha. Mipopotra daholo indray izao reavia. Ny eny amin'ny aina aman-jery rehetrarehetra eny moa dia miverimberina daholo ihany, satria ilay aina aman-jery koa dia mila mampiady karadia izy, dia tapidalaka le koa izy, moa izy koa efa hipokrity hatramin'izay, dia mamerina an'ireo mpanao politika teo aloha rehetra eo amin'ny sehatra ara-politika, ka mbola manome toerana sy manome hasina an'izy ireny ihany. Nefa raha ny tenanay aloha, raha fanavaozana raha ny fieritreretanay an'ilay fanavaozana, dia borikena hitanteraka ny olona taloha rehetrarehetra. Tsy te halala, tsy te hiresaka, tsy te hijery akory izay an'ireny olona taloha rehetrarehetra ireny. Ary izay tsy manaja ray aman-dreny akory ka hoe izay manaja ray aman-dreny fa izay tsy hanompo ray aman-dreny akory ka ohatran'ny malagasy akory ka hoe efa olona tsy manjary ary tsy nahavita n'inonina teto amin'ity firenena ity. Afa-tsy nampome tovy tamin'ilay raikalahy taloha ihany, ka mbola hiseho be zesta sy hiseho be menomenona eto amin'ity firenena ity amin'izao 2027 latsaka kely izao. Tsy mety an'izany izahay ary tsy manaiky an'izany. Tsy te hahita izahay tanora an'ireny olona taloha ireny, aza mifampesona intsony tsika. Tsisy n'inona vitan'ny lisany teo. Ekeo izay zavatra izay. Ka raha mbola taty tota ohatran'ny lisany ny asiana ny divay vao, dia anjaranao mieritreritra Andriamatoa filoham-panjakana. Anjaranao mieritreritra. Ka resaka toe-tsaina ilay izy, dia izay no tiana lazaina hoe ilay teo aloha ireny izao ilay efa toe-tsaina ilay efa tsy avotra intsony ny toe-tsaina ireny sy ny lalan-tsaina tian'ireny hitondrana ny firenena sy hitondrana ny fiainany.
Reny mpanao politika rehetrarehetra teo aloha rehetrarehetra nandritry ny 19 taona tsy navita ninina fa tsy namotika sy nangalatra, ary niseho bezesika teny amin'ny télé sy radio hoe mahay an'ry, mahay an'tsy, mahay an'tsy, nefa jusqu'à maintenant ils accouchent tous d'une souris. Izay aloha zay de fahavalo foana anareo manam-pahaizanareo, zay mahatonga anay hoe nenay resaka toe-tsaina le izy. Resaka gera tena metafizika ny anay, fa tsy resaka fotsiny hoe resaka mampime. Amin'ny mahagera metafizika azy zay de fotirenay tanteraka aloha lisa miseho manam-pahaizana rehetrarehetra ireo satria tsy hita mihitsy hoe inona le vahaolana proposé-ny lisany. Vous vous emmerdez dans des termes techniques, mais nous on veut des résultats, on veut des solutions. Et on est sûr que la solution n'est pas tena hoe zavatra lavitra be na zavatra sarotra be na araka le eritreritry lisany hoe f de x de plus de limite de l'exponentielle de fonction de nefa za sûr et certain fa na zany rehetrarehetra zany ary tsy azony lisany akory, sûr et certain monsieur le manam-pahaizana, ka eo no mahatonga anay nefa avalinay foana lisany manam-pahaizanareo. Ty lisany fototry ny tena ny fototry ny sampy lisany sampy fototry ny rangory fototry ny afo tsy mampandroso an'ity fireneny ity, satria raha basena lasa fivavahana mihitsy le hoe diplôme, lasa fivavahana eto Madagasikara eto, zany hoe lasa FDIB ekeniny maro fa manakasina, manana ny asiny ny olona hoe manana diplôme, any dimension sampy an'le diplôme ny lisany ka tsy maintsy edivanay ary tonga de edivanay foana mandrakizay ary fahavalonay mandrakizay. Elisany miseho avaram-pianarana, be diplôma, be baoritra rehetrarehetra ireo zay manodikodina marina eto amin'ity tanindrazana ity, nefa ninona ny ain'ny lisany? Rien. Raha nahay zavatra lisany de nisy résultat. Diplôma ny lisany rehetrarehetra ireo fa tsy blablabla be oaoaoa eto amin'ity fireneny ity jusqu'à maintenant. Izahay salamo mbola manana solution directa be izahay, fantatry lisany tsara zany. Tsy nenay dimension metafizika ohatr'izany ny fomba edivanay amin'ny lisany, fa tsy sao de lisany mieritreritra hoe misy manaiky resin'ny lisany eto. Zao le dimension metafizika an'le izy. Ozy izy Dadabe Ratsiraka hoe foazo ara mandroso Madagasikara, marina ny azy. Jerevy tsara inona ny tiany lazaina amin'izany, inona ny tiany ray aman-dreny lazaina amin'izany. Ray aman-dreny efa nitondra an'ity raha olo loatra reny indray de reny indray tena revenay miresaka amin'ny olo loatra reny. Na taloha ary izy, satria eo mipirofo efa manome indisy sahady izy hoe foazo ara mandroso Madagasikara. Indisy zany, indisy tsy de hoe fametrahana azy amin'ny piédestal koa, fa fametrahana azy fotsiny amin'ny maha olona tena eo amin'ny d'état azy, mba izy ara mba manome indisy, mba manome. Fa reto le mbola velona le taloha reto nge tsy manome ninina mihitsy, fa hita mihitsy hoe saka-piso be fotsiny aby elisany. Tsy mazaka an'le trondro sy le sakafo sy le fofon-tsakafo de efa manim-bolo daholo. Ka azafady tompoko mpanao politika taloha rehetrarehetra, on vous emmerde, voilà. Rien à foutre amin'izao fanavozana zao, rehefa navota ny zanahary ny lanitra sy ny tany izahay, de rien qu'à vous regarder le mpanao politika ny azy zany le mpilalao politika mihitsy ny zavatra manihirana ary reto. Satria le fanaovana politika zany ohatra ny efa lasa resaka baolina le izy eto. Ze manana vava rehetra, ze manana tena accès réseau rehetrarehetra amin'ny médiasiny rehetrarehetra, zao hoe état fédéral, comme si hoe tsisy débat eto amin'ity Madagasikara ity ary tsisy philosophie eto ambony tany afa-tsy ny fédéralisme sy ny état fédéral.
Fa efa araky ny lazaiko foana, efa fantatra mihitsy le tiany lisany atongavana fa resaka rasisma ny lisany tribalisma, satria araky ny lazaiko hoe tsy hitany lisany intsony le vahaolana. Na de be diplôma tahaka n'inona ary lisany de mivadika ohatry ny aorita ny diplôman'ny lisany de mamorona rasisma, mamorona tribalisma, de etat fédéral sisa ny hitany lisany foroporonina. Zay no lazaiko hoe tsy miala tsiny fa eo sahady de efa tsarainay hoe hatraiza n'izao tontolo izao amin'ny fisainan'ny lisany. Araka ny lazaiko, raha mbola variana ao amin'ny resaka teknika lisany satria zay no nampianaran'ny vazaha ny lisany, hoe bla 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 ino hoe mbola tiako teneny hoe raha mbola mananteny lisany fa handroso Madagasikara de mety mandroso tokotrany nge izy fa 1 millimètre, 1 centimètre, za zao sura fa nandroso izy tato ho ato fa 1 centimètre, zany hoe le olona eo am'izao tsy mitovy ntsony am'le raika lahy taloha kosa aloha, ekena nge zany, fa zany tsy midika hoe hatafavoaka baolina koa le olona ankehitriny. Ary raha ny fieritreretinay ara de tsy hatafavoaka baolina velively mihitsy niza niza raha tsy manana an'le toe-tsaina izay lafo vidy tsy voavidim-bola. Raha voavidim-bola io de le raika lahy taloha teo no mbola manan-kasina hatramin'izao fa fantatsika tsara fa mitrikasina izy ankehitriny, mitrika ny asiny, ary zay zavatra zay tsy voavidin'ny vola. Hitanareo, eo mahacan an'le olona miseho azy mieritreritra fa ny vola, ny teknika, ny diplôma, ny andriamanitra eto an-tany eto de lavinay taty